Zay ny eo amin'ny lafiny fampiavana pirenena fa eo amin'ireo vaovao samihafa kosa indray dia feno 17 taona androano ny tifirana ny lieutenant Randriamaro Manana Albert teny ampitifirana teny Ankatso. Nisy ny hetsika nanamarina zany ka tetsy amin'ny toby RMN tetsy Analakely no natanterahana ny lanonana. 20 aprily taona 2770, 20 aprily taona 2024. Feno 17 taona androany no nitifirana ny lieutenant Randriamaro Manana Albert teny ampitifirana Ankatso. Nisy ny lanonana mifandraika izany fahatserovana zany izay nitotsaina tetsy amin'ny toby RMN etsy Analakely. Nanamarika ny fotoana ny fametrahana fehezam-boninkazo teo amin'ny vato fehizoronyity lieutenant ty. Teo ihany koa ny fampiratina ny mombamomba ny lieutenant Randriamaro Manana Albert. Isan'ny nisongadina ihany koa ny famoahana ny boky nosoratany Rajary Zafremy Gabriel nampitondraina ny lohateny hoe ny miaramila malagasy sy ny raharahany 20 martsa 1770. Le boky zany zay nosoratany Andriamatoa Rajary Zafremy Gabriel zay mpanoratra zokiolona zay ny mitantara izy no mitantara ao anatin'io boky io ny zavatra niseho tamin'izany fotoana zany, tamin'izany 1770 zany sy mandatsy zany ary nandraisany tantarany ny fandraisana anjara ny lieutenant Randriamaro Manana amin'ny toro-panafahana zay natrehana teto amin'ny tanindrazana. Tonga nanatrika ny fotoana ireo fianakavian'ny lieutenant Randriamaro Manana Albert nanome voninahitra amin'ny fotoana ihany koa ny jeneraly Fidera Nicolas talehan'ny sampandrara amin'ny sahana ny fanompo-pirenena izay nisolo tenany ministry ny fiarovam-pirenena.